Amara-paranantsika ny tontolon'ny taranja baolina lavalava dia niona tamin'ny mpanao gazety ry zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava sy ry zareo avy any amin'ny ordre rugby na ny international rugby board teo aloha moa zany amin'ny alalan'ny Andriamatoa Jean-Luc Barthez izay nitsidika ny Madagasikara nandritran'ny andro vitsivitsy nanao ny tombanezaka avitan'ny Madagasikara. Isan'ny tena songadina tao anatiny izany fandalovan'ny teto izany ny amin'ny fanatsarana ny faninanana izay tokony ho tokana ny faninana eto Madagasikara, zany hoe raha ny fanazavany dia hofoanana ary tsy sintsony ny faninanana ho an'ny top 14 sy ny top 8. Misy fanadihadiana iray ty entina anazavana indrindra izay. Nandalo teto amintsika nandritra iny herinandro lasa iny Andriamatoa Jean-Luc Barthez izay iraky ny ordre rugby izay nandalo nitsidika ny Madagasikara ary ny antondriany teto dia nanao ny tombanezaka ny dingana vitan'ny Madagasikara teo amin'ny lafiny maro toy ny fitantanana ara-bolina, ny fitantanana ankapobeny, ny fampivoarana ny rugby malagasy sy ny lafiny ara-teknika. Misy ny fionany tamin'ny mpanao gazety nanaovan'ny tatitra ny diany teto Madagasikara. Isan'ny nisongadina tamin'izany moa ny nanambarany fa mila fanovana ny firafitry ny faninanana eto Madagasikara fa tsy misy akony eo amin'ny ekipam-pirenena malagasy. Ny tanjona ho izy dia ny ahatonga ny Madagasikara aingana any amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany. Tetsy ankilan'izay dia nanamafy ny filohan'ny fédération na Marcel Rakotomalala fa isy ny fanovana ny rafitry ny faninanana amin'ny taona 2024 ary tsy azo idivirana izay fanavaozana ny faninanana izay. Tsy maintsy tena zay izy hoe tsy maintsy ho tanterahana io zavatra io na tsika moa zany zao atsoatsy andeha ny fifidianana ho an'izay apetraka alohany zay olona ho avy eo zany na izy na Rakoto na Rabe no ho avy eo dia tsy maintsy anatanteraka an'io zany hoe misy zavatra apetraka mihitsy zany alohan'ny faranan'ity exercice fédéral ty zany ametraka zavatra be da be hoe tena zavatra efa mipetraka. Zay mihitsy moa ny tanjon'ity fédération ty hoe mba misy zavatra mipetraka zay azon'zay olona mifandimby eo ho arahany fa tsy hoe lasa koa Rakotomalala Marcel de miova ny rafitra sy ny zavatra hoentina ampandrosoana ny rugby malagasy ty tsia fa tsy maintsy arahana zay zavatra apetraka eo zany ho an'ny tombotsoany sy fampandrosoana ny rugby malagasy. Zay no anina zany fa zay zany ny zavatra tsy maintsy apetraka zay atao ohatran'ny ampidirina ohatra anatin'ny statut sy règlement généraux ary règlement intérieur amin'ny fédération na lizy zay ny olona rehetrarehetra mandalo eo zany tokony anaraka sy mitan'le zavatra. Lasa fédération ve zany no ikarakara zay topy anankiray atao eo lizy azo atao tsara miaraka ny problème atsika ne de zao hoe resaka jurisprudence io zany hoe efa nisy tany aloha tany le izy de tsy azo vaina fa raha maneran-tany aloha dia ny fédération foana no mitatana ny équipe de haut niveau zany fa azo atao tsara io ny tena problème amin'io ny fidiram-bola sy ny aniny aloha tonga de mahitsy be ny resaka tsy asiana resaka miolakolaka fa zany avy fanamboarana zany raha resaka organisation sy ny resaka organisation financière zany sy ny organisation technique azo atao tsara mihitsy zany ary vao mainka raha manatsara le rafitra le hitanareo le hoe mba farafaratsiny mba misy ekipa elita isaky ny firaisana sy ny an'ireo nirona any amin'le resaka le tena le hoe qualité tsika amin'izay fotoana zay ary na ny le hoe ataotsika amin'izay fotoana zay hoe élite 2 sy première division élite 2 raha amin'izay fotoana zay lasa tena faninanana. Na izany aza nefa dia ny aiky ty iraky ny ordre rugby ity fa nisy ny fivoarana ho an'ny malagasy satria dia mbola nampitombony ny ordre rugby indray 60 000 livres sterling ny fanampiana ho an'ny Madagasikara raha 50 000 livres sterling zany tamin'ny taona lasa. No amafisiny Jean-Luc Barthez fa natokana ho an'ny fampandrosoana io fanampiana io fa tsy natao amatsiana faninanana na anampiana ireo ligue party.